Amin'ny Alarobia 10 May Vaovao no hiverina an-tsekoly ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana rehetra eny anivon'ireo faritra mihiboka araka ny fanambarana izay nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany alatsinainy. Ao anatin'izany ny faritra analamanga, sava, matsiatra ambony, vakinakaratra ary anosy. Amin'ny andro ihany koa no miverina mianatra avokoa ireo mpianatra eny anivon'ny faritra tsy voakasiky ny fioboany. Ho tanterahana mandritra ny alatsinainy sy ny talata araka izany fanadiovana ireo sekoly andraisana ireo mpianatra. Ho an'ireo sekoly navadika ho toeram-pitsaboana kosa dia nafindra toerana ireo mpianatra. Ka ny ao amin'ny EPP Soamandrakizay dia afindrany amin'ny EPP hanala mahitsy, ary ho an'ny lycée teknika Alarobia kosa dia nanambara ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera fa mbola mitady toerana andraisana ireo mpianatra izy ireo. Ankoatra ny fampiarana ny fepetra-ara-pahasalamana dia nanambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondrary Malala fa hisorohana ny fifampikasohana dia hozarana vondrona ny mpianatra. Ifandimbiasana ny fotoana akandrivotra ary atao lesona ianarana fa tsy fampiarana mivantana ny taranja fanatanjahantena. Tsy hisy fiovana ihany koa ny tety andron'ny fanadinam-panjakana raha ny voalazan'ny minisitra. Na izany aza nefa dia miankina amin'ny fivoaran'ny toetra ara-pahasalamana no isian'ny fivoanana sy amin'ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Olona raiky ambin'ny folo indray no namoy ny ainy omaly araka ny tatra teo anivon'ny ainy amanjerim-panjakana androany alatsinainy. Ny valo tamin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa, ny iray avy any Matsiatra ambony ary ny roa avy any Atsimo andrefany. Tafiakatra 770 araka izany isan'ireo olona lavo vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara. Olona raiky amby 20 no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa voan'ny coronavirus ka ny 90 avy eto Analamanga, iray ao Antsinanana, 3 ao Matsiatra ambony, 5 ao Atsimo andrefany, 20 ao Menabe, 3 ao Bonglava, 3 ao Analanjorofo, 30 ao Anosy, iray ao Iorombe, 3 ao Sofia, mahatratra 20 sy 703 ny isan'ny olona mbola manaraka fitsaboana ary ny 720 amin'izy ireo dia ahitana fahasarotana. Olona 770 sy 300 no sitrana tamin'ny Romera toka 15 sy 10 ny fitiliana natao. Efa intelo ny vezivezy tany ivelany tato anatin'ny andro vitsivitsy ny fiaramanidin'ny Air Madagasikara nitatra ireo fitaovana fanampiana oksizena ho an'ireo marary voan'ny coronavirus. Androany alatsinainy sy tamin'ny farany herinandro iny dia indroany antaona izy no nitatra ny tavoahangina-oksizena ampiasaina amin'ireo marary ny coronavirus ahitana fahasarotana. Mbola hisy fivoahana anankiray akana ny tavoahangina-oksizena ambiny amin'ireo 4 nohafarana fitondram-panjakana malagasy raha ny voalazan'ny filohan'ny repoblika. Efa nisy ihany koa ny fivoahan'ity fiaramanidin'ny Air Madagasikara ity tamin'ny herinandro lasa teo naka concentrateur d'oxygène. Raha totaly dia miisa 4 ny tavoahangina-oksizena nolazain'ny filohan'ny repoblika fa nohafaran'ny fitondram-panjakana ka ireo tonga dia halefa avy hatrany any amin'ireo toerana voakasiky ny VALANARETINA nefa tsy manana tavoahangina-oksizena ampy andraisana antanana ireo marary. Anisan'ny notanisainy tamin'izany ny tanàna Antsirabe, Fianarantsoa, Taolaniaro, Antalahy sy Sambava.